atao fitsapany ary fa fitaovana ihany aho fa ianao ny tena miteny ary ianao ny tena miasa mbarina araka ny sitraponao amin'ny diany lehibe. Fenoa ny herinao aho, fenoa ny ositra avy aminao ary eo ka ho ampiteneninao ny vavaka tompo ka tsy teny avy amin'ny fisainako no renin'ny olona fa tena teny avy amin'ny fananao mahery marina dia marina tokoa. Raha misy ny fitarainao na tonga any aminao ataony reto vahoaka maro reto dia mino aho fa Andriamanitra tsy lalo-dalovana ianao fa Andriamanitra mahare. Ny tananao ihany koa tsy fohy fa mahavonjy koa. Vonjeo ny olonao, vonjeo ny mpanomponao rehetra ary indrindra tiako ny anehoanao ny voninahitry ny anaranao amin'reto olona reto hoe sy hitarianao azy amin'ny lalan'ny fahamarinana izay efa nitarianao anay ihany koa ka hatonga azy ireo tsy ho diso fanantenana eto amin'izao fiainan'izao sy amin'ny fiainako avy fa ho isan'ny ho tonga zanakao ihany koa entantany izao fotoana izao mba ho tanteraka hatramin'ny farany araka ny sitraponao fa tsy araka ny sitraponay. Manaiko fitaovanao ampiasainao izahay ary atolotra eo anao mandrakariva izany tenanay sy ny feonao izany engany mba hanjakanao, engany mba hitoeranao sy ho tapahinao tompo. Atolotra eo anao ny saotra sy ny dera ary ny laza sy voninahitra mandrakizay misaotranao aravy. Halleluja, amen. Dia antenaina moa araky ny fantatsika hatramin'izay fa ny fanahin'ilay Andriamanitra lehibe dia hitantana ny fotoanan'ny fandarana izay ho tanterahintsika eto indray ary amin'izao androany izao. Manasanao ary manomboka eto mba hiaraka amin'ny fanarahana ny fandarana ary mpifantoka tanteraka. Alaivo ny kahianao raha ohatra ka mbola tsy eo azadiny koa ny baiboly dia ny stylo moa mazava loatra mba ahafahanao mandray antsoratra ny zavatra rehetra izay horesahana sy ny toko sy ny dininy na ny tenin'Andriamanitra izay andeha ao anatin'izao fandarana anio izao. Izay ny hoe fa raha toy ianao zany nanaraka ny fandarantsika teto nandritra ny herinandro ity dia niompana tanteraka amin'ny zavatra hitranga ao arindrinao na melokely ny fahatongavan'i Jesosy sy ny ao anatin'ny fahatongavan'i Jesosy. Ka tsy le fomba tongavany no resantsika sy ny diniantsika teto fa le fiainan'le olona na ireo zavatra hanjo ny olona rehetra amin'izany vanim-potoana izany no jerentsika. Dia ny zavatra hahazon'ny olona moa dia tsy misy afa-tsy hoe zavatra roa izay fijinjana ny zavatra nataony na ny fiainany taty aloha ny natongavany izay fotoana izay. Marina tokoa ilay tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy azo vazovaziana fa izay efa fin'ny olona no hojinjainy. Galatiana toko 4:7 no misy an'izay teny izay. Ka tsy iverenantsika intsony ireny fampianarana ireny fa mbola karazan'iny fampianarana iny ihany no voaraintsika eto fa samy mifantoka tsara ary raiso ny baibolinao ny kahe sy ny stylo. Dia andao ary ho jerentsika hoe anao ahoana indray ary ny hafaran'ny fiangonana rehetra na ny karazam-piangonana rehetra sy ny mpivavaka ao amin'izany fotoana izany. Izay indray no hojerevantsika ka raha rehefa resaka fiangonana moa ny resahana dia tsy maintsy jerentsika zany hoe tamin'ny fomba ahoana no ny andohan'ny fiangonana mba hahafahantsika mijery ny hiafarany amin'izany vanim-potoana izany. Amaky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny filazantsarany Matio dia ny toko 4:40. Matio toko 4:40 andininy 7 sy andininy 7. Matio toko 4:40 andininy 7 sy andininy 7. Raha mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra ary izany teny izany manao hoe ary izaho milaza aminao koa ianao ny Petera ary ambonin'ity vatolampy ity no hahoriko ny fiangonako ary ny vavahady ny fiainany tsy hita tsy haharesy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ka na inona fehezinao eto ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Tsy teny vaovao amintsika rehetra zany teny zany fa efa mahazatra ny sofina ary efa re matetika dia matetika ka eto anefa dia zavatra iray no tsoahantsika hoe tamin'ny fomba ahoana no ny andohan'ny fiangonana. Talohan'ity fotoana nitenenan'i Jesosy Kristy ity dia tsy mbola nisy zany fiangonana zany. Zavatra hafa nilazana ny fiangonana talohany io fa tao arinan'io na hoe nanomboka tamin'io zany no nisy ny fiangonana ary ny zavatra anankiray tsy nindrina voalohany dia hoe iza no nanorina ny fiangonana. Tsy nisy niza afa-tsy Jesosy Kristy irery
ihany. Zay ny teny nambarany teto hoe haoriko ny fiangonako ambon'ity vatolampy ity. Ka tsy adefitra aloha zany tsika hoe petera ve zany vatolampy zany sa tsy petera, fa io moa matetika zany de miteraka resabiany koa ny amin'ny karazam-pivavahana sy ny fiangonana maro isan-karazany ihany fa ny raisitsika fotsiny aloha zany de hoe iza no nanorina ny fiangonana ary aniza ny fiangonana. Valiny Jesosy Kristy no nanorina ny fiangonana ary anazy na hoe azy lay fiangonana, satria izay ny teniny hoe amboniny ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako. Dia nomena ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiainatsita ary akoatran'izay moa zany nomena ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra azafady indrindra, ary akoatran'izay moa de hoe zay vahanao ety de vahana any an-danitra ary zay fehezina ety de ho fehezina any an-danitra. Ray zay voavaly zany le teny hoe Jesosy nanorina fiangonana ary anaza ny fiangonana. Tsy olona nanorina an'io, tsy apôstôly nanorina an'io, tsy iza nanorina an'io fa Jesosy, ary tsisy tompon'ny fiangonana afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Manarak'izay anamafisana zay teny zay sady amoatsika zavatra ray vaovao koa hoe toy inona koa ny fiangonana tany aloha tany. Vakitsika ndray ny Jaona 10 de ny 9:40. Jaona 10:9:40. Amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe ary no amakitsika ny teny manao hoe manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa de tsy maintsy hoentiko ka iain'ny feoko, ary ho tonga andiany iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Ny fanampin'le hoe any Kristy ny fiangonana ary izy ihany no nanorina ny fiangonana sy namorona ny fiangonana, dia zavatra hafa indray ny ilazany an'le fiangonana eto atao hoe vala na hoe valan'ondry. De izao ny nambarany, manana ondry hafa hoy izy izay tsy amin'ity vala ity. Ka le ondry hafa moa de tsy iza fa zay olona mbola tsy tafiditra ao anatin'le vala. Fa ny tiako raisina zany amin'ity andinitsoratra masina anankiray ity zay tiako ampitaina aminao ihany koa araky ny fampianaran'i Kristy Jesosy de zao: ity vala ity. Ny dikan'izay teny zay hoe ity vala ity dia ilazana isa anankiray, fa tsy roa, tsy telo ary tsy marina be dia be. Ny dika zany de zao: lay fiangonana zay atao hoe vala eto naorin'i Kristy de tsy roa na telo na dimy na folo na dimapolo na zato na firy fa anankiray. Anankiray ny fiangonana naorin'i Kristy, fa tsy mihoatra ny anankiray. Tsy vitan'izany fa hoy izy nanohy ny teniny hoe reniko le olona na hoe ondry zay tsy ao anatin'ny vala zany dia hoentiko ka iain'ny feoko ary ho tonga andiany iray. Ny tena filamatra na ny fahamarinana mikasika ny fiangonana zany de zao: ray ny fiangonana ary ny mpivavaka rehetra andiany anankiray ho ao anatin'io vala anankiray io avokoa. Zay ny tenin'ny tompo hoe reno izy na avaiza de hoentiko ka iain'ny feoko sady ho tonga andiany iray. Ndika zany zany de zao raha mametraky tsika zany fanontaniana hoe inona ny hafaran'ny fiangonana, de ny fantaro aloha voalohany indrindra hoe ny andohan'ny fiangonana zany de zao: naorin'i Kristy fa tsy naorin'olombelona akory. Any Kristy le fiangonana ary anankiray le fiangonana, ny olona rehetra de tokony ho ao anatin'ny fiangonana io avokoa andiany anankiray. Amin'izao fotoana iainantsika zao nefa tsy takona fenina fa miariary tanteraka mihitsy hoe tsy vitsivitsy mba tsy tenenana hoe tsy voisa intsony ny karazam-piangonana misy manerana ny tany amin'izao fotoana zao, na de ataoko hoe ny eto Antananarivo fotsiny ihany aza maro, tena maro, tena maro. Zany hoe zay zavatra nefa de maneho tsy fitovian'ilay rafitra nipetraka tany am-piandohana, satria ny rafitra napetraka ny tompo fiangonana anankiray, ny mpivavaka andiany iray. Amin'izao fotoana zao fiangonana amanjatony maro, mpivavaka be dia be sady tsy mety andiany anankiray, fa samy manana ny tokony, samy manana ny andiany, ka dia samy mandeha amin'izay tiany andehanana. Zay ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Ka inona no mety hiafaran'ny fiangonana raha izany no izy? Misy faminaniana izay efa voalaza aloha atao anatin'ny soratra masina ahafahantsika mamaritra hoe inona marina no nahatonga an'izany zavatra rehetra izany. Vakitsika indray ary aloha ny
Timoty faharoa dia toko fahatelo, toko faefatra azafady a. Timoty faharoa toko faefatra dia andininy fahatelo sy ny andininy faefatra. Timoty faharoa toko faefatra andininy fahatelo sy andininy faefatra, zany hoe zao teny vakina amintsika zao dia tsy tokony ho amaivantsika, tsy tokony ho tsinitsiniavintsika fa anisan'ny zavatra lehibeany ny fahalalantsika zao zavatra resahako zao miantoka no avinao ray manontolo satria ianao dia mieritreritra fa olon'Andriamanitra. Ianao dia mba miandrandrana dia kely aza ary manantena ihany koa sady mikatsaka mangetaentana zany atao hoe mba tsy teo any amin'ny afo be fa teo any amin'izany fiainana mandrakizay zany. Eno tsara ary ny voalazan'ity teny ity hoe ankasitrahan'Andriamanitra ve ny fizarazaran'ny fiangonana sa tsy ankasitrahany. Vakitsika ny Timoty faharoa toko faefatra andininy fahatelo sy faefatra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy dia amoro mpampianatra ho azy araka ny filany. Ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hively ho amin'ny anganongano. Zany ny faminaniana napetraky ny mpanompon'Andriamanitra ny apôstôly Paoly teo ambanin'ny fanindrin'ny fanamasina. Raha fantatsika fa ray ny fiangonana tany aloha niakatra tany an-drano, niakatra nakany an-danitra Jesosy, dia ny mpianatra sisa ny tavela tetya nitory ny filazantsara na nitatra n'ilay atao hoe ambaindain'ny fiangonana izy tamin'izany fotoana zany ka niely nanerana ny akamaroan'ny tany ny fiangonana anankiray naorin'i Kristy. Io fiangonana anankiray io na nisy be dia be nanerana ny tany aza tamin'izany fotoana zany dia andiany iray, dia iray ny mpiandry. Fa zao nisy zavatra tsy voalazako kely tao amin'ilay Jaonina toko fahafolo andininy enina ambin'ny folo teo hoe vala iray andiany iray dia hozy ny tompo hoe reny koa dia hoentiko ka iaino ny feoko. Zany hoe reo ondry karazan'ondry maro zay tonga ao anatin'ny vala anankiray ireo sy tonga andiany anankiray dia feon'ny Kristy no iriny hoenony. Zay le hoe ny ondriko malala ny feo. Tsy tian'i Jesosy zany ilay tompon'ny ondry sy ilay tena mpiandro ondry no hoe andrenisan'ireo ondry ireo feo hafa akoatra ny feoany. Inona moa ny dika an'izay? Ny dika izay dia zao tsy tokony hiain'ny feo hafa afa-tsy feo tokana ny ondrin'Andriamanitra. Miverina ihany zany fiangonana ray na vala ray, ondry maro andiany iray feo anankiray koa ny tokony hoenony dia ny feon'ny Kristy. Zany hoe tsy misy feo hafa tokony henony. Inona moa ny dika an'izany? Reo zany dia niaina tamin'ny fampianarana avy tamin'i Kristy, zay le hoe feon'ny Kristy. Ka Jesosy marina fa tsy tetỳ tany intsony tamin'izany fotoana izany fa mbola teo ny mpianatra, mbola teo ny apôstôly zay nampianarin'i Jesosy Kristy na henony feo mivantana avy tamin'i Jesosy Kristy. Dia io zavatra norenesiny sy noraisiny avy tamin'i Jesosy io no napitany ho an'ny olona rehetra teo ambany fifehezany. Zany hoe na heno feo avy tamin'i Kristy ihany zany reto olona maro reto zay atao hoe ondry, dia andiany iray feo iray. Io feo iray io zay feon'ny Kristy na fampianaran'i Jesosy Kristy no atao hoe fampianarana tsy misy kilema. Raha tadidinao matitiko fahavalo amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo no niraka an'ireo mpianatra ireo Jesosy, mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Zany hoe zay zavatra notenenin'ny tompo sy nolazain'ny tompo zay ihany no nasainy ho ampianarin' reto olona ireto ny olona rehetra manerana ny tany. Zany hoe le feon'ny Kristy na le fahamarinan'i Jesosy zay ihany ny tiany ho ampianarina sy ainan'ny reto olona izay hiditra ao anatin'ilay vala. Ka noho izany ny aina tamin'ny fahamarinana tsy misy kilema avokoa ny olon-drehetra tamin'izany fiangonana voalohany zany. Nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra zay fampianarana avy tamin'i Jesosy avokoa ny olona rehetra tamin'izany fotoana zany, ary na ny apôstôly Paoly aza izay apôstôly farany indrindra tamin'izany fotoana zany dia niteny sy nanambara hoe fampianarako tsy avy etỳ an-tany, tsy avy amin'ny olombelona, ary tsy nampianarina izy fa nampianarin'i Jesosy Kristy. Azonao porofony zany eo amin'ny Galatiana toko voalohany andininy faha raika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo, dia hitanao tsara zay teny zay. Ny faminaniana nefa dia milaza hoe ireo fiangonana rehetra zay miaina tamin'ny fampianarana tokana
feo an' Jesosy toka ny fampianarana tsy misy kilema reo a dia nipetrahan'ny faminaniana hoe ho avy ny andro tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema. Zany hoe io fampianarana avy tamin'i Jesosy mivantana io zay nozarain'ny apôstôly rehetra ho an'ny olona tao anatin'ny fiangonana anankiray tamin'izany fotoana zany na dia maro nanerana ny tany azy, dia io natao famarinana tsisy kilema fa nipetraka ny teny hoe tsy ho zakan'ny olona io ndray andro any. Rehefa tsy ho zakan'ny olona io dia inona no nambaran'ny faminaniana ny vakitsika teo? Angedidy sofina izy ka amoro-pampianatra ho azy araka ny filana. Zany hoe mandeha le teny marina tsisy kilema. Dia misy olona tateoriana tsy nazaka an'izay intsony. Tsy haka ohatra tsika fa dia zao hoe tsy nazaka le fampianarana tsisy kilema dia niala, ary tsy vitan'ny niala ka tsy nivavaka intsony fa nitaona olona vitsivitsy dia hoe andaotsika nangana fiangonana atsika manokana dia ny antsika tsy asianan'izao le marina tsisy kilema zany io tsy asianany io ny endry zareo, ny antsika tsy isy an'ity ny antsika tsy an'ity fa manahirina be. Dia zay le hoe tsy zakan'ny olona le fampianarana tsisy kilema, mamoro-pampianatra ho azy izy araka ny filana. Zany hoe le arak'izay tiany any, arak'izay mety aminy any, arak'izay mahafinaritra azy any, zay ny fampianarana raisiny, zay ny fampianarana ampianariny, ary zay ny tovoziny. Dia nisy hatrany hatrany niala ny voalohany nanao ohatr'izay, nisy faharoa indray tatoriana nanao ohatr'izay, nisy fahatelo indray tany ariana nanao ohatran'izay ihany. Dia ohatran'izay foana zava-nisy dia lasa niteraka karazam-piangonana maro. Mbola izany zava-misy amin'izao fotoana izao lasa be dia be ny fiangonana, satria na dia misy olona roa aza tena mifandray be, tena mifankatia tsara, dia izy mirahalahy reo niala tao amin'ny fiangonana anankiray no ny antony izay neverina fa tokony nialana tamin'izany fotoana izany, dia nitarika olona lasa nanana fiangonana aty aoriana, izy mirahalahy indray lasa misara-tsaina indray, samy manana heviny. Dia ohatran'izay foana zava-misy amin'izao fotoana izao lasa be dia be ny karazam-piangonana, be dia be, tena be dia be mihitsy, nefa le rafitra anankiray napetraka tany am-piandohana dia hoe fiangonana anankiray, andiany anankiray, fampianarana anankiray, mpiandry anankiray. Ireo ny zavatra nipetraka tamin'ny fiangonana voalohany ary tian'ny tompo mbola hipetrahan'ny fiangonana aty aoriana. Eny ary vokatr'izay dia niteraka karazam-piangonana maro, tena maro ka zao efa me manakaiky sady ny fifaranan'ny fotoanantsika fa andao jerena hoe any ariana any ve misy olona hostomina avy amin'ny fiangonana ry iza nanao ny sitrapon'Andriamanitra, ndao aty avy amin'ny fiangonana ry iza indray ny marina, ndao ary ohatran'izany ve ny zavatra izy? Tsy dia tsy, ary tena tsy. Fa nianatra tetitsika tamin'ny fandarantsika farany hoe rehefa tapitra ny asa ataon'ilay fiangonana lehibe, fiangonana farany, fiangonana tokana ihany koa, dia inona zavatra iseho? Ho voangona but I don't
appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here